Tingana lehibe ny fahavitan'ny fifidianana teto amintsika fa mbola misy ihany koa ireo ezaka tsy maintsy ho atao mba hananana fanjakana matanjaka. Io moa no isan'ny hevitra izay noentin'ny teknisianina avy ao anivon'ny ministera ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Misy ihany koa ny sosokevitra ankoatr'izay izay noentin'izy ireo. Nandritra ny telo taona nijoroan'ny ministera fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia nisy fikarohana marobe izay nataon'ny tanora teknisianina izay miasa ao anatin'izay ministera izay zany. Dia tao anatin'izay maro ny tsipikevitra efa natolotra nandritra ny reny tetezamita reny teny amin'ny mpitondra mahefa ary nahatsapa zay fa tanteraka ary naomby tokoa ireny amin'izao fotoana zao zany dia mahatsapa zay fa vita zay ny crise nataon'ny fifidianana izay netreretina hoe hofa aplamina n'ity raha eto amin'ity fireneny ity. Nefa izay mahita atao amin'ny ministera fifandraisana amin'ny androm-panjakana hoe dingana ray izay vita zay fa ny fametrana an'ilay fijoroan'ny fanjakana ao mafy orona na état fort ny zavatra tena tanjona zany amin'izao fotoana zao koa mila n'ilay fanarenam-pirenena na refondation nationale tsika ametrana an'ireo rafitra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena azahoana n'ilay fanjakana mafy orona zay zany ka roa ny lalana tsy maintsy atokavana amin'izay ny voalohany dia lay solidarité nationale zay miaingy avy amin'ny fampiavanam-pirenena izy io ary ny fampiavanam-pirenena dia andraisan'ireo mpampiavana rehetra anjara tahaka ny hoe ny mpivavaka ny ray aman-dreny ara-drazana ny olo-pirenena tsotra. Ny faharoa dia tokony hametraka an'ireo rafitra ara-demokratika zay isin'ireo rantsana anaky 5 tokony hipetraka. Ny voalohany ny fokon'olona ny fotony na ny communauté de base, ny faharoa ny fiarahamon'ny pirenena na ny société civile, ny fahatelo ny classe politika, ny fahaefatra ny classe dirigeante nareo mpitantana ary ny fahadimy ny société ny fiarahamonina privé zany. Ireo zany ny rafitra tokony hapetraka. Ary izay zavatra rehetra zay dia mila androm-panjakana anankiray eo amin'ny rafitra mpanatanteraka na anivon'ny gouvernemanta zany tokony anatanteraka an'izay fanarenam-pirenena zay na hoe les solidarité nationale sy gouvernance démocratique.